Isaia toko faharoa. Ny tenin'Isaia zanaky Amoza ny amin'izay hitany momba ny Joda sy Jerosalema. Izao no tonga any amparany. Ny tendrombohitra misy ny tranon'ny Tompo dia ho tafahorina eo an-tampon'ny tendrombohitra, ary asandratra ho avo noho ny havoana, ary ny firenena rehetra no hitanjozotra akany. Eny, olona marobe no hiainga ka hiteny hoe: andeha isika hiakatra any amin'ny tendrombohitry ny Tompo, any amin'ny tranon'Andriamanitry Jakoba, mba hampianarany antsika ny amin'ny lalany, sy handehanantsika amin'izay tokony haleha. Fa avy any Ziona no hivoahan'ny lalàna, ary avy any Jerosalema ny tenin'ny Tompo. Ho mpitsara ny firenena izy, ka ho mpanelanelana amin'ny firenena maro. Dia hanefy ny sabany ho angady ireny, ary ny lefony ho entim-boaloboka. Ny firenena dia tsy hanainga sabatra hamely firenena hafa, na hianatra ady intsony. Ry taranak'i Jakoba, avia ary aoka isika handeha amin'ny fahazavany Tompo. Fa efa nanary ny taranak'i Jakoba olonao ianao, satria feno ny fanaony avy any antsinanana, izay mpanandro tahaka ny Filistina izy, sady nanao fanekena tamin'ny zanabahiny. Feno volafotsy sy volamena ny taniny, tsy hita lany ny arenany. Feno soavaly ny taniny, ary tsy hita isa ny kalesy fitondrany miady. Feno andriamanitra tsy izy ny taniny. Eo anatrehan'ny asany tanany no iankohofany, dia eo anoloan'izay nataony ratsan-tanany. Koa atao mitanondrika ny zanak'olombelona, ary ahetry ny olona. Nefa aza mamela ny elony ianao, midira ao amin'ny vatolampy, ary mihere ao amin'ny vovoka noho ny tahotra ny Tompo sy ny vonaitry ny fahalebiazany. Ny fiandranandra ny mason'ny zanak'olombelona dia hahetry, ary ny fiavonavonan'ny olona dia atao mitanondrika. Fa ny Tompo ihany no hisandratra amin'izany andro izany. Satria misy andron'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, hitsarana izay mpiavonavona sy mpirearea rehetra, mba amin'izay misandratra rehetra ka hanetrena ireny. Dia ny sedera rehetra any Libanona izay avo sady manerinerina, ny hazo ohaka rehetra any Basana, ny tendrombohitra avo rehetra, ny havoana manerinerina, ny tilikambo fiambenana miringiringy rehetra, ny manda mafy rehetra, ny sambo ny Tarisisy rehetra, ary ny taozavatra tsara tarehy rehetra. Hatao mitanondrika ny fireharehan'ny zanak'olombelona, ary ny fiavonavonan'ny olona dia hahetry. Fa ny Tompo ihany no hisandratra amin'izany andro izany. Ny Andriamanitra tsy izy dia ho foana avokoa. Hiditra any amin'ny zohy ao amin'ny lavabato sy any amin'ny lavaka feno vovoka ny olona. Noho ny tahotra ny Tompo sy ny vonaitry ny fahalebiazany, rehefa mitsangana hampiorohoro ny tany izy. Amin'izany andro izany dia harian'ny olona ho an'ny voalavo sy ny ramanavy ny Andriamanitra volafotsiny, sy ny Andriamanitra volamenany, izay nataony iankohofany eo anatrehany. Hiditra amin'ny trihatra amin'ny vatolampy sy hanetsefatsefaky ny aram-bato izy, noho ny tahotra ny Tompo sy ny vonaitry ny fahalebiazany. Rehefa mitsangana hampiorohoro ny tany izy, mitsahara fa aza mitoky amin'ny olombelona. Fofonaina ihany no eo ambavorony, koa zinona moa izy. Amen.